tiantsika ataonay ity moa dia fa herinandro tamin'ny talata teo fitokonana izy ity fitakiana ny ametrahana ny asan'ny diplomasia malagasy. Anatin'izay zay dia safidy point anankiroa. Io dia fametrahana trano-pandaharana asa mazafy hoe plan de carrière ary ihany koa fanomezana tampikarama mainga be dia ireo zany efa marina fifankampesahana ely izy io ny hoan'ny trano-pandaharana asa dia efa 20 taona zay no niady hoan'io ny syndicat fandily teo. Dia hoan'ity hoan'ity indemnité de représentation ity kosa dia fahavotana zay zay nanomboka fampiresaka hevitra amin'izy ity. Ny indemnité de représentation zao voan'ny teo fa mbola verifiery moa zay fa tena inay fa ny arrêté d'application analyse vita décret arrêté ary zany dia sorana manokana an'Andriamanitra ministra Niramaronjaka satria dia izy iany na nitantaran'ity ministera ity no natafavoaka nanao an'izany décret ny indemnité ampiasa Andriamanitra. Manarak'izay ho an'ilay trano-pandaharana asa na plan de carrière dia toy ny fifampiresahana fa any anatin'ny fitakinay moa zahay dia malaza fa ilay tsy mivaka ireo fangatahana ireo satria ireo aloha mitanay fa manome ny asan'ny merina moa ny asan'ny diplomasia malagasy fa maro teboka maro afaka natao hanao izy fa ireo misy satria ampiarina malaky amin'ny souffle vaovao.